tonga amin'ny famaranana amin'izao fotoan'izao ny fifaninanana eo amin'ny fiadina ny amboarany fahaleovantena ny taranja rugby izay tanterahana ety amin'ny complexe Ampeflo. Ny tanjona ho an'ity fifaninanana ity dia mba hanetanana ny prefirenena amin'ny isin'ny fifaninanana ho an'ny fiadina tompon-daka ny amboara ho an'ny fahaleovantena ary fanindriny ny teknisianina sy ny tompona andraikitra mikarakara n'izany fifaninanana izany ny mba hisin'ny fifaninanana isan-taona. Eto indrindra Andriamatoa Rakoto-Grafara Jean Herniaina izay iray amin'ireo teknisianina miketrika sy nahandro ary manatotosa an'izao fifaninanana izao. Izy no antanitsika misimisy kokoa mifamelabelarana mikasika ny hoe inona marina ny tena tanjona kendrenareo amin'ny fikarakarana fifaninanana sahala amin'izao fiadina ny amboarany fahaleovantena zao. Voalohany indrindra aloha dia misaotsabetsaka amin'ny fitenenana ny tanjonay moa zany dia ny ampivoatra zany ny tontolon'ny rugby ety amin'ny faritra Iva. Ary ny faharoa dia ao koa zany mba hoentina koa zany hitazaina toetraina ialana ny fidorohana zava-mahadomelina ny fanaovana zavatra trimendrika eo anatin'ny firenena. Izay zany tena tanjona no tarigetran'ny rugby school Banjaka. Araka ny voalaza teo dia hoe tonga ao amina fifaninanana famaranana tsika zao iza sisa ny fanandrina division firy avy no manao eto sisisa. Ny fanandrina zany zao vita tamin'ny maraina moa zany Zazana Vela contre RCAM, Zazana Vela Andavamamba contre RCAM finale io. Dia izao hitantsika zao indray zany 15 Rose atao madinika contre 15 Cousin Manaritra io. Dia ny première division indray zany avy eo Amazone Andavamamba contre Zaza Marola Akasa. Dia ny lalo famaranana première division sampai elite zany dia 15 Sega Manaritra contre RCA Andavamamba. Ndray mbava naina inona ny fiarah-miasa ny fédération lalao sana zao? Ny fiarah-miasa fédération zany dia fanisy ny fanantonana fampiresahana mikasika izao lalao zao. Ary isorana manokana moa zany ny fédération malagasy amenay lalana mba ahafahanay hanatotosa izao. Ary isoranay manokana lehibe ihany koa zany ny filoham-pirenena izay mitelosolika tokoa manao an'izao hetrika izao mba ampiraian'ny tanketran-rugby ety amin'ny faritra Iva. Ary teninay moa zany dia mirasoan'ny makidy Madagasikara koa teninay mba azo atafita ny mondial. Hitanay eto an-toerana ny amboara izay ho an'ny mendrika sy ny mpandresa amin'ity fifaninanana ity. Ankoatra izay maromaro ihany koa ny ankizy tazana eto. Inona no mba anjaran'ny ankizy izay manotrika sy manatrika an'izao lalao zao? Ny anjaran'ny ankizy zany dia ho avy eo zany fizarana rendrina lehibe izay efa nalefa ny présidence zany ho avy eo arendrina rondatserivo ho an'ny ankizy madinika. Dia manomboka amin'ny roa zany ny fizarana rendrina. Dia ao koa zany ny finale zay efa izy saika natao omby fa noho ny antony ireto tanora zany no teny hoe sao dia apisy ny olana eto amin'ity terrain ity satria tsy zakan'ity terrain ity tokoa ny omby dia natao vola zany no atolotra.